mahandro tsika ankehitriny fa ny mpitondra ankehitriny reny nomenatsiny samy mpitondra ny fandimby mampieritreritra sy mahalasa sainy zany fa kosa tsika tsy milavolefiny. Ny aiky filohan-drajoela tao anatin'ny lahateny izay nataony nandritra ny fanendrena ministra fa mahantra i Madagasikara mitotongana ny fiainan'ny malagasy ankehitriny fa kosa tsy tompona andraikitra feno izy mba tokony eritreretina ihany ireo mpitondra ny fandimby hoy izy fa tsy ny mpitondra ankehitriny ihany no omenatsiny amin'izany. Mahandro tsika ankehitriny fa ny mpitondra ankehitriny reny nomenatsiny samy mpitondra ny fandimby mampieritreritra sy mahalasa sainy zany fa kosa tsika tsy milavolefiny araky ny teny efa nomeko araky ny fanamby efa napetrako tsy maintsy sy mandroso Madagasikara ary zay ny ilaina mpiara-miasa vonona sa anova an'ity fireneny ity. Fanampin'izay nanaitra ny maro ny filazany fa tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy ny fampandrosoana ny firenena fa mila fotoana. Marina fa efa ao anatin'ny deuxième mandat filohan'ny Rajoelina ankehitriny. Midika ve izany fa mila troisième mandat filohan'ny Rajoelina? Anjara tsirairay mamaly an'izany fa tsara marina fa mifanohitra amin'izay ny zavatra noresany tamin'ny 2024 tamin'ny fotoana nahalany azy ho filoham-pirenena. Nilaza izy fa efa vonona ny zavadrehetra fa ataontsika aingana ao anatin'ny fotoana fohy ny fampandrosoana ary izay tsy vita tao anatin'ny 20 taona no vitaina ao anatin'ny 10 taona. Izay noresany tamin'ny 2024. Ankehitriny 2024 nilaza izy fa tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy fampandrosoana ny firenena. Somary mahalasa dinika ihany zany. Tsotra no zavatra lazaiko. Ny mampamiratra n'ity firenena ity tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy fa ezaka lava reny. Ary ny zavatra afaka lazaiko ankehitriny dia tsapa hita an'ireo filoham-pirenena aty amin'ny continent africaine fa manana ny toerany zany Madagasikara zany ary mamiratra ny diplomasia atsika ankehitriny. Ho tohizatsika zany. Ho tohizatsika zany amin'ny ezaka zay anafaka ny Madagasikara ao anatin'ny aizina zay niainantsika nandritra ny taona maro. Mbola tao anatin'ity lahateny nataon'ny filohan'ny Rajoelina ity ihany no nilazany fa tamin'ny taona 2024 i Madagasikara no nitadiavana vahaolana tamin'ny SADC. Fa ankehitriny tsy misy olana intsony fa anjaran'ny Madagasikara ndray no mamaha olana amin'ny firenena afrikanina izay miara-miasa amintsika. Hita taratra fa tena navelom-bolan'ireo ministra mandrafitra ny gouvernemanta izany lahateny nataon'ny filohan'ny Rajoelina izany. Nahazo tehaka sy fankahirezana i filohan'ny Rajoelina. Nanamafy ihany koa i filohan'ny Rajoelina fa manome sehatra ny Madagasikara izao ny firenena iraisam-pirenena ka tsy maintsy atao ny fomba rehetra ampamiratra ny Madagasikara hoy izy hatrany. Safidy atsika ho filohan'ny SADC zany dia mitsika fa efa mizotra makany amin'ny lalan'ny maro-toerana sy ny sehatra iraisam-pirenena tsika ny dikan'izany manomboka amin'ny taona ho avy i Madagasikara indray zany no hamany olana misy ao anatin'ny vondrona SADC ary Madagasikara tsy hitondra olana tsony fa hamany olana aty amin'ny vondrona SADC. Efa itsika ihany koa zao no secrétaire général ni COI ni commission de l'océan Indien. Isika ihany koa no filoha lefitra any amin'ny Nations Unies amin'ny fitarihana ny fivoriam-be izay atao. Manana candidat ihany koa tsika amin'ny tantara voalohany ho président ny commission ny Union africaine. Mbola tsy nanomboka akory ny fanendrena gouvernemanta dia efa nizara ny heviny sady i Sitindra Andrena Soloniaiko solombavam-bahoaka voafidy tao Toliara. Hoy izy hoe mankahery sahady ireo ministra voatendry rariva hoy izy satria mission impossible no ampanaovina azy ireo. Tsy misy miracle azo atao eto satria tsy manana vola ho ampiasaina ny ministra, tsy manana vola ny fanjakana. Mitovy amin'ny hoe omena fiara miala Toliara mankany Antananarivo hoy izy kanefa tsy omena carburant na koa omena carburant tapany. Tsy misy dikany ihany koa ny évaluation nataon'ny filohan'ny Rajoelina hoy izy satria ministra tsisy moyen no miasa ary tsy tokony ahilika any amin'ireo ministra ny tsy fahombiazana sy ny tsy fahaiza mitantana.
tokony miteny mazava ny fanjakana fa latsaka ankaterena ny firenena satria tsy misy vola isika zao hoy ity député sy teny Toliara ity vempanina mpanohitra enanivona teny meram-pirenena. Tsy mora le izy ary manome courage anareo satria raha ny tena marina de zao mission impossible ampananovina anareo io. Salamo hoe omena automobile anao andehany Antananarivo avy aty Toliara andehany Antananarivo de tsy omena carburant anao fa carburant tapany ihany no omena anao. Gaga varina nahita ny fanambarany Andriamatoa Filoha Andriamatoa Anjinirina Rajoelina fa hoe tsy hanao conseil des ministres aloha fa hanao évaluation inona Andriamatoa Filoha ty ataonao ty, inona ny hitsaranao an'ireo ministra nao reo zay tsy nomenao moyen aza ilika any amin'ny ministra tsiraray avy ny tsy fahaizana mitantana ny Madagasikara. Isika rehetra mahalala niaiky ianareo ary niaiky ny premier ministre fa notapahina 62% ny budget mpanjakana. Raha ny zay vola zay de anoany any amin'ny 1500 milliards d'ariary. Hataony ministra kory hanao ny asa hanompona ny vahoaka malagasy raha ohatra tsisy budget iasany eo, raha ohatra tsisy vola iasany eo. Ka zavatra tiako hambara de makahery anareo ministra fa tsisy miracle hatao eo, tsisy miracle afaka hataonareo mihitsiny eo. Ndawary ireto avy listr'ireo ministra mandrafitra ny gouvernemanta vaovao izay tarihany Tchèque Christian. Ministre ny fiarovam-pirenena Général des corps d'armée Saivelo Lalamonja Delphin. Manarak'izay ministre ny rarambahiny Ramatoa Rafaravavy Tafika Rasata. Ministre ny fitsarana Benjamina Rakotomandimby. Ministre ny fitsinara-pahefana sy fanajariana ny tany Andriamatoa Nainandretsitoaina. Ministre ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabarnirina Arson. Ministre ny atitany Ramatoa Nirintsoa Rajavololeniaina. Ministre ny filaminam-bahoaka Contrôleur général des polices Erilala Rakotoarimanana. Ministre ny fahasalamam-bahoaka Professeur Zely Arivelo Randriamanantany. Ministre ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika Shamina Lula. Ministre ny fanabeazam-pirenena Marie Michel Saondrarmalala. Ministre ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Marie Marceline Rasolo Arso. Ny ato amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana kosa dia i François Sergio Adjarison. Ministre ny industria sy ny varotra dia Andriamatoa David Ralambofiringa. Ny ato amin'ny ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro dia i Valérie Ramonjavelo. Ato amin'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo dia i mbola i Jean-Baptiste Olivier ihany. Ministre ny asa vaventy dia Richard Théodore Rafidson. Ministre ny asa sy ny asa panjakana Anitra Fitiavana Razaka Boana. Ato amin'ny ministera ny arenan-kibon-tany sy ny loharan-karena stratégique dia i Andriamatoa Olivier Irindrainy Rakotomalala. Ato amin'ny ministera ny jony sy ny toe-karena manga dia Paubert Mahatanty Tsimanao Raty. Ministra misahana ny ministera ny ponina kosa dia i Aurélie
Razafinjato. Ministra misahana andraikitra atao amin'ny ministeran'ny fampandrosoana, numerika sy ny poste ary ny fifandraisan-davitra dia i Stéphanie Delmotte. Ministra misahana ministeran'ny rano, ny fahadiovana sy fidiovana dia i Lalaina Andrina Melaso. Ministra misahana ny tontolo iainana, Maxa Andonirina Fontaine. Manaraka azy eo, ministra misahana ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina dia Vola Miranty Dona Mara. Ministra misahana ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena dia Abdullah Marson Mustafa. Ministra misahana ny ministeran'ny délégué miandidin'ny gendarmerie dia i général de division Andria Tsarafara Andria Mitovy Rakotondrazaka. Sekretera panjakana miandidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana dia Gérard André Manoiso. Ary ny farany dia sekretera panjakana eo anivon'ny fiandidinan'ny Repoblika miandraikitra ny fahaleovantena ara-tsakafo dia i Taina Razana Maefa. Araky reny rehetra reny dia miisa 7 ireo ministra mandrafitra ny gouvernemanta zay tarian'ny Premier ministre Christian, ka vehivavy no mandrafitra ny 50% n'ireo ministra vaovao. Ity gouvernemanta ity zany no gouvernemanta be vehivavy indrindra hoy Filohan-Rajoelina. Maneho zany fa manome lanja ny miralenty isika eto Madagasikara ary vonona sy say anome anjara andraikitra goavana ho an'ireo andry ambavilanitra hoy Filohan-Rajoelina tao amin'ny lahateny zay nataony. Eto ampamarana dia zao, tsy maintsy arabaina ihany ireo ministra zay voatendry andrafitra ny gouvernemanta amin'ny tindray mitoraka ity, na dia ao anatin'ny fotoany tsarotra aza ny firenentsika ankehitriny. Efa nolazainy sy teny Randriana Soloneko tao anatin'ny fanehoan-keviny ny mahakasika ny situation misy an'ny Madagasikara ankehitriny, indrindra fa ao amin'ny ministera tsirairay izay mandalo fotoany tsarotra noho ny fanapahana ny budget zay ampiasaina amin'ny ministera zay sahanisy ireo. Araka izany ho sarosarotra amin'reto ministra reto no anatanteraka ny asa ho an'ny vahoaka malagasy zay tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka ankehitriny. Ka mirarisoa ho an'ireo ministra rehetra zay voatendry andrafitra ny gouvernemanta, na ireo naverina no tendrena zany na ireo vaovao. Engany avita be amin'ny asa ho an'ny firenena. Hoaratsika miandalana eo ny mety fivoaran'ny asan'ireo ministra ireo, ary izay ihany koa mamarana ny videontsika androany, azadino misabone sy manisy izay man'ny videontsika amanaraka indray.